Vaovao zay premier ministre tao Togo niaraka tamin'ny EADMA nandritra ny firy-taona EADMA tondra firenena ary didy jadona tsisy tahaka izany. Misy be ny tanàna ny Togo zay namana satria niantso anako izy dia zany akany amin'ny tany ary mifandray zay dia mifankafantatra tsara no afaka fotoana vitsivitsy fotsiny rehefa niteny izy fa tsy ekena ny didy jadona ataon'ny fitondrana dia nigadraina dia niantso anako moa ny zanany tamin'izany fotoana izany fa tsy hitako izay atao satria za ihany koa anatina fitondrana misy didy jadona tsy afaka manampy ny sasany namana. Ny antony tenenako an'izany dia tsotra fotsiny, reo namantsika rahalantsika zay mpanelanelana dia azontsika lazaina hoe sarotra aminy no manome lesona antsika malagasy. Ary mbola aky ohatra anankiray tsika le Malien Andriamatody Rame, telo taona izy nigadra tany an-tranomaizina satria nidina an-dalambe rehefa nangataka amin'ny fialan'ny filoham-pirenena zay nanao didy jadona mandritra ny fotoana ela. Dia ankehitriny izy mahafantatra tsara hoe zany didy jadona zany tsy azo ekena ary tsy afaka ataonao forcé ny vahoaka malagasy hoe iny mba hahafahanareo miala amin'ny krizinareo ty dia forcéna hoe mbola toetsaina le nasoantsika teo ihany no anisany dia hitantana ny tany sy ny fanjakana. Io problème io zany dia io problème Maputo iny dia hoe maninona io filoham-pirenena zay efa tsy mety nataony teto amintsika teto mbola izy indray no atao chef de mouvance ankehitriny. Raha ohatra olona namany mpiara-miasa aminy no atao chef de mouvance arabasoa arabatsara dia vonona mihitsy ny tenanay hoe azo ekeny zany, fa hoe izy no atao chef de mouvance ratsy ho an'ny hoavintsika malagasy zany tokolasy tokovavy tsara fantatsika satria maninona mampititra ao anatin'ny kolotsainantsika zany hoe ny tsy maty manota dia manana rariny eto Madagasikara. Zany ihany koa midika fa ny gaboraraka ny fitondrana tsy mendrika dia azo ekena eto Madagasikara ary ny olom-boafidy amin'ny hoavy na filoham-pirenena io na be ny tanàna io na chef de région io na lehibe fokotany io ka hanao fanamparam-pahefana ka hanao didy jadona dia ohatrany manana rariny izy satria mety misy foana accord hafa na accord de Maputo na accord de Kenya na accord de n'importe quoi andeha ho siniaviny eo efa mazava fa tsy afaka amondy aty io filoham-pirenena taloha io. Zany midika hoe inona ekeny zareo zany fa hoe tena manahirana mampody azy aty ary manahirana mampiditra anazy anatin'le transition. Zany midika hoe ekeny zany amin'ny lafitra anankiray fa tsy mety ny nataony ka rehefa tsy mety ny nataony dia azo atao chef de mouvance izy dia miroso somatsara io tsisy olana. Faharoa argoavana dia miresaka fitsarana io accord Maputo io ihany dia mampisy olana goavana eo anivon'ny fitsarana satria misy olona gadraina satria mahazo baiko le mpisara dia gadraina dia miditra poza roa taona telo taona dia nay moso ihany fahenimbolana dia tafavoaka aveo dia tsy zavatra nataony relaxé au bénéfice de doute. Misy olona indray hita zao fa nanao zavatra tsy mety jerena fotony dia sasany jerem-posiny sasany mody atao hoe voasazy izy kanefany afaka fotoana foy dia amena amin'izy ity tokolasy tokovavy manahirana zany ary ny hoavin'ny firenena malagasy mihitsy ny voatona amin'izany. Ary mbola misy zavatra hafa ihany koa resaka ataontsika hoe soatoavina zay anisan'ny zavatra hiarovanay indrindra dia ny fihavanana sy ny firaisakina. Rehefa anatin'izao fotoana izao misy olona anisan'ny niady hiaro antsika ary ray aman-dreny andrandraintsika mba hiarovana amin'ny fanajana ny soatoavina sy ny sisa anatin'ny fito taona kanefa ny rehefa aveo no ny antony maro samihafa dia tsy fantatra fa ohatra ny miresy kombakomba amin'le nanao ratsy teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zany tompoko mampalailo anahy fa ny fanontaniana mipetraka teo zany dia zao hoe ohatrany hoe ny fitondrana ankehitriny nanao siniana io Maputo voalohany io izy nanao siniana io hoe tsy mieritreritra hoe ty zavatra ataoko sonia ty neka mety misy retombé négative rehefa afaka ampy vitsivitsy nareo satria tsika zao ohatrany hoe tafiditra dia te hiemotra indray dia anatin'isan'izany nareo satria saminareo daholo ny tao misy ninona ve ankehitriny tompo amin'ny nanaovana siniana io sa inona mariny le volana eo aminareo zany nareo mpitondra?